Faly miarabantsika rehetra indray ry havana malala rehetra amin'ny tompo mahatratra ity alakamisy faharoa ny volana oktobra taona 2025. Atao anatin'izao fandaharana zafady sakafom-panahy izao hibanjinantsika hatrany ihany koa ny lohahevitra manao hoe mamory vokatra ho an'ny tompo. Hivavaka isika ry havana. Andriamanitro rainay no amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay. Falo ny fonay tompo. Midera mankalaza manome voninahitra anao ny amin'ity fotoana ity indray izay ahafahanay miaraka miombona eto amin'ny alalan'izao sakafom-panahy izao. Sitraka ao ny hanome anay hanim-panahy sahaza ao anay, ary izany mahatonga anay tonga amin'izao fotoana izao handray indray izay avy any aminao. Mitenena tompo fa mihaino anao izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iny ry havana ny sakafom-panahintsika amin'ity anio ty dia arak'izay hita ao amin'ny Levitikosy. Levitikosy toko fahatelo amby roapolo. Levitikosy toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahasivy amby telopolo ka mitsahatra amin'ny andininy fahaefatra amby efapolo. Levitikosy toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahasivy amby telopolo ka mitsahatra amin'ny andininy fahaefatra amby efapolo. Toy izao mivaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'ny volana fahafito, raha manangona ny vokatry ny tany ianareo dia tandremo ny andro firavavona hafitoana ho an'i Jehovah. Ary ny andro voalohany dia andro fitsaharana, ary ny andro fahavalo dia ho andro fitsaharana koa. Ary amin'ny andro voalohany dia maka von'ny hazo tsara tarehy, dia sampandrofia sy ny ratsan'ny hazo mikidro, mikirindro ary hazo malahelo amorony renirano ho anareo. Dia mifalia fotoana eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ianareo, ary tandremo izany andro firavoravoana ho an'i Jehovah hafitoana isan-taona. Ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby izany, amin'ny volana fahafito no hitandremanareo azy ao amin'ny trano ratsakazo ny toeranareo hafitoana. Ny tompon-tany rehetra amin'ny zanak'Israely dia samy mitoetra ao amin'ny trano ratsakazo avokoa, mba ho fantatry ny taranakareo fa nampilasy ny zanak'Israely tao an-trano ratsakazo aho, raha nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Izao ny Jehovah Andriamanitrareo. Ary Mosesy dia nilaza tamin'ny zanak'Israely ny fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehovah. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Anapaka amponareo ny ry havana ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ity andin-tsoratra masina ity ry havana, izay voarakitra ao amin'ny Levitikosy toko fahatelo amby roapolo, dia miresaka indrindra ny fetin'ny tabernakely, na ny ataony hoe fetin'ny tranolay, izay fankalazana ny fijanonan'ny Israely tany an'efitra sy ny fitarihan'Andriamanitra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Nampanantena Andriamanitra fa ho fety fankalazana sy fisaorana noho ny vokatra sy ny fitahiana isan-taona izany. Ary fahatsiarovana moa zany ny nampitoetra sy namelomana ny zanak'Israely teo anatrehan'Andriamanitra. Ary momba n'izany mihitsy izao resahana ato amin'ity Levitikosy toko fahatelo amby roapolo andininy fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny fahaefatra amby efapolo io. Ny lesona tsoahana voalohany ao anatin'io ry havana dia izao: tsarovy ny fitarihan'Andriamanitra. Tsarovy ny fitarihan'Andriamanitra. Ny fitarihan'Andriamanitra ny zanak'Israely dia izao hoe tany an-tany efitra ny zanak'Israely, niala avy tany amin'ny tany Egipta dia nentina nakany tany amin'ny tany efitra,
tany amin'ny dezera le tany efitra tany amin'ny dezera tany a maro ny zavatra izay nitranga maro ny zavatra izay nianjady tamin'ireo zanak'israely ireo fa jehovah andriamanitra kosa tetsy anilan'izany niaraka ny taridalana nanolo-kevitra trany ny zanak'israely nahitan'izay fomba an'andriamanitra zay nefa ny zanak'israely na tonga tany amin'ny tany kanana azy dia nanaraka n'izay nylazain'andriamanitra azy ny zanak'israely ary eto de tena asain'andriamanitra mihitsy ny hoe ny tenen'andriamanitra mihitsy tsarovy ny fitarihan'andriamanitra ny vokatra atolotra ny tompo ry havana dia mitaky fisaorana le hoe tsarovy ny fitarihan'andriamanitra manko zany de zao hoe tena tsarovy fa mila mideran'andriamanitra isika tena tsarovy fa ny zavatra omen'andriamanitra atsika zavatra tsara ary mila mifaly noho izany isika tsarovy ny fitarihan'andriamanitra raiso ny fitaom-pivavahana sy ny fety fankalazana ireny mba ho fahatsiarovana trany ny fitahiana ny fahasoavana ny men'andriamanitra atsika tsarovy atrany ry havana ny fitarihan'andriamanitra ny fiainatsika am'izao fotoana izao ianao mety mieritreritra tena zay ny pastera mitaly fa diranovana ty am'izao tany zao zay ny tena zao de zao na ny any Madagasikara aza de tena miady fatratra anatin'ny grevy inona no tsarona amin'ny fitarihan'andriamanitra am'izany pastera ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo tadidio fa na ny tombon'androm-pahavelomana omen'andriamanitra anao de fa fitarihan'andriamanitra anao zany tadidio fa ny fotoana zay omen'andriamanitra anao ahafahanao mihaino zao sakafom-panahy zao efa fitarihan'andriamanitra anao zany maro aneny te hiaino an'izao hoe fa ianao zay atao anatin'ity gropy ity no maheno an'izao maro ny olona zay te hiditra atao anatin'ity gropy ity fa tsy tafiditra fa ianao voafidin'andriamanitra manokana satria tarihan'andriamanitra ianao fitarihan'andriamanitra anao ihany koa ry havana zany hoe fahatongavanao ohatra hoe aty Maorisy aty zany fitarihan'andriamanitra anao ry havana ny mbola fanomezan'andriamanitra fahasalamana anao tombon'androm-pahavelomana sy ny sisa maro isan-karazany mendrim-piderana an'andriamanitra izany rehetra izany ary zay nidirantsika amin'ny faharoa ry havana satria ny faharoa de zao hoe misaora noho ny vokatra tadidio ry havana fa ny vokatra rehetra zay azo ny zanak'Israely de satria andriamanitra no nitahy azy nitarika azy tamin'izany ary tokony isaorana an'andriamanitra izany raha tsy teny fotsiny ohatra ny tamin'ny zanak'Israely hiala tao amin'ny tany Egipta Jehovah-Andriamanitra anie nanisy zavatra tao nanome zavatra ny Mosesy ka iny zavatra naseho Mosesy iny naseho amin'ny Farao mba hahatonga amin'ny Farao hino ka hanome lalana ny zanak'Israely andeha ny mana tany anatin'ny tany any efitra ny papelika tany any efitra ny rano ny andro rahona sy ny andro hafa zany andro rahona sy andro hafa zany anie ny andro hafa anie ka manaraka ny zanak'Israely foana rehefa alina anie ny andro ka manodidina an'lay afo ny zareo no matory mba hafany rehefa atoandro anie ny andro misy rahona manaraka andro zareo foana mba tsy ho may saoran'andriamanitra fa vokatra sehon'andriamanitra amin'ny fiainana daholo zany ianao mety hiteny hoe zao ve ny fiainako de zao ve de inona ny isaorako an'andriamanitra am'izao za tara lava sy ny sisa ry havana hitantara zavatra aminao nisy olona anankiray zay mitondra tomobila moa izy zany rehefa mandeha miasa fa rehefa nivoaka avy tao an-trano izy dia nisy kilalaon'ny zanany nibana teo amin'ny varavarany teo vao nisokatra zany le garazy de teo ivelany teo ny kilalao an-janany raha mbola miemotra ihany izy de potipotika io kilalao an-janany io tezitra be izy
fa maninona koa retona janonareo teto raha nisy nangalatra zao tami'ny ala de fa baibay tany eo ane zavatra tsy ariary eo ane zavatra zao e menimenina teo izy ary nanomboka teo izy menimenina foana fa nivoaka ny vavahady izy zany de nandeha somatsara tonga tany ampiasana izy tara izy efa tara iny vao nahita anazy ny tao ampiasana tonga de tsy saindoatra to ha manao any ianao fa ahoana ianao a tsy naninona ve ianao ao fa maninona moa za amitsika miteny zao izy le olona misy accident be ary amin'ny lalana tary amin'ny lalana akaiky ny tranonareo raha izy zany nandeha aloha kely tratry ny accident raha izy ny tafajanona ela be ola tratry ny accident ihany koa ary zany rehetrarehetra zany de vokatry ny fitantanan'Andriamanitra fahatelo ry havana de zao ankalazao ny tompo amin'ny fifaliana ankalazao ny tompo amin'ny fifaliana ato amin'ny andininy andiny fahasivy amy telopolo azafady de tena miteny mihitsy ny ato ny andro voalohany ny andro fitsaharana ny andro fahavalo andro fitsaharana koa tandremo ny andro firavoravona afitoana ho an'i Jehova tena natao andro firavoravona ho an'Andriamanitra zany tena hoe mandritry ny herinandro zany ianao de anao andro firavoravona ho an'i Jehova zay le ambarany ato ino no tena holazaina am'izany ry havana ankalazao Andriamanitra amin'ny fifaliana ny fiainana kristiana ry havana de antsoina ho fiainana feno fifaliana sy fisaorana an'Andriamanitra zany akory tsy midika hoe tsisy mahory fa na de misy aza mahory de tsika manana an'Andriamanitra afaka mampihatra mampizaka atsika an'io am'izay fahazakatsika anazy ary Andriamanitra ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao mbola mahatonga anao toy izao mendrim-pifaliana mendrim-piderana an'Andriamanitra izany ivavaka isika ry havana Andriamanitra rainay eo misaotra anao hatrany izay no ny fitarianao sy ny fitahianao anay isan'andro isan'andro ampianaro anefa izay Andriamanitra mba hahatsiaro hatrany ny asa lehibe ataonao anay ka tonga anay faly hiravoravo hanome voninahitra anao noho ny amin'izany de misaotra Tompo ao amin'ny anaran'i Jesosy amen eny ary samy hitahian'Andriamanitra indray ry havana mirary so